Tsy nisy ny lavin'ny Covid-19 teto Madagasikara omaly alatsinainy 5 Jolay, araka ny tatitra tao amin'ny ano manjerim-panjakana androany talata. Mijanona 727 noho izany ireo olona lavin'ny Covid-19 hatramin'ny idiran'izany teto amin'ny nosy ny volana martsa 2024. Valo kosa indray ireo tranga vaovao voamarina ny 5 Jolay tamin'ireo fitiliana 570 izay natao. 5 teto Analamanga, iray tany Vakinakaratra, iray tany Itasy ary iray tany Orombe. Amin'ireo marary manaraka fitsaboana ankehitriny dia misa 470 ireo marary mafy araka ny tatitra hatrany. Misa 90 kosa ireo voalaza fa sitrana omaly alatsinainy. Atleta malagasy enina tony tamin'ny taona 1994 no isolo-tenan'ny Madagasikara any amin'ny LALAO OLIMPIKA fa 2030 atao any Tokyo renivohitry Japon raha tsy misy ny fiovana. Mizarazara anaty taranja 4 izy enina ireo. Eo amin'ny fibatana fonjam-by no andraisan'ny Erika sy Tojo andria-tsitoaina amin'ny rahalahy anjara. Eo amin'ny judo kosa no ifaninanan'i Daniela nomenjanahary. Nahazo fanasana manokana handeha fa atleta telo kosa i Madagasikara araka ny fampitam-baovao avy amin'ny komite olimpika ka 2 ho an'ny taranja lomano izay nandefa ny Muriel Rabarjon sy Mikael Rasolonjatovo ary iray ho an'ny atletisme ka itody Frank Rabiarmanana no handeha amin'izany. Nanambara ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra fa tsy handefa ny mpilalao malagasy ho any amin'ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny Federasiona Atsimon'ny Afrika andro iray mialohan'ny lalao voalohany Madagasikara. Voalazan'ny Federasiona tamin'izany fa noho ny antony fahasalamana sy fianahan'ny tranga Covid-19 any Afrika Atsimo, mpampiatrano fifaninanana no nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Raha ny vaovao navoaka ny mpikarakara ny lalao iadiana ny amboaran'ny Cosafa anefa dia ny tsy fahafahan'ny malagasy nahita sidina hitondra ny delegasiona ho any Afrika Atsimo no nahatonga ny Madagasikara nanapa-kevitra tsy handray anjara tamin'ny fotoana farany. Ankoatran'ny Madagasikara dia efa nilazany tsy handray anjara tamin'ny lalao ihany koa ry zareo etsy Komoro tamin'ny herinandro lasa teo. Niova araka izany ny endriky ny fifaninanana.